aoka iara-mivavaka isika rehetra. Ry Jesosy Tompo, misaotra anao zahay ny amin'ny fitiavanao anay. Ary zany no mahatonga anao tolo-batana, anambara-teny, ilaza mazava fa ianao no mpiandry tsara, ianao no vavahady, ianao no mpiantoka ny fiainanay, ary ianao mihitsy no milaza indro zaho avy mba hananany fiaina sady hananany be dia be. Rehefa namasino omeo anay finoana velona matanjaka mba handraisanay izany fiainana be dia be. Omenanay eo Jesosy zany. Misaotra anao zahay fa izany no hanesoranao anay amin'ny fahafatesana, hanesoranao anay amin'ny herin'ny fahavalo, hanesoranao anay ao amin'ny fangejany ota ny fanatrana amin'ny anaran'i Jesosy Tomponay. Amen. Ry fiangonana malala faly miarahaba amintsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy lohan'ny fiangonana, Jesosy mpiandry tsara. Faly miarahaba amintsika rehetra amin'izao fiainana eto amin'ny renivohitry ny fileovana eto Morarana, renivohitry ny Solondafaritany eto Toamasina izao. Faly miarahaba manokana ny ray aman-dreny pastora Montsokolera Mivatsy amin'ny asa lehibe izay nataonareo tamin'ny fitariana rehetra tato amin'ny Solondafaritany ity, hatramina pastora sy izay nahafoan'ny Solondafaritany nandritry ny fotoana lava. Miarahaba manokana amin'ny pastora Toto Krisostôma Mivatsy amin'izao andraisana raikitra vaovao ho filohan'ny Solondafaritany Toamasina izao. Tsy fifanojoana, tsy kisendrasena, fa lamina nataon Jesosy. Ranomarina dia voasoratra tao amin'ny programa ty Solondafaritany ty fa tamin'ny Alahady 20 Marsa no tokony ho tamperahana izao fotoa lehibe izao. Na ny fantatra na ny Solondafaritany Toamasina na izahay hihaona tamin'izany fotoana izany, fa tsaroko tsara nitarika ny famaranana ny jobily 50 taona ny fiben'ny fikamanam-behivavy luteranina natao tany Vorevaratra Fianaran-tsoaho tamin'izay fotoana izay. Ankehitriny ranomarina dia tokony hamarana ny komitin'ny Solondafaritany Atsimony Mania mivory ao Soavy izahay, ary miala avy any izao tonga eto izao rehefa nandray ny antso avy amin'ny Solondafaritany Toamasina fa nakisaka ho amin'ity fotoana ity izany fotoa lehibe izany. Tsy kisendrasendra ho iaho, tsy fifanojoana no ananatsika ny tenin'Andriamanitra izay hotoriana izao. Avy amin'ny filazantsaramasina araka ny Jaona toko 10 ny andininy voalohany ka hatramin'ny 10.
milaza ny Jesosy ho mpiandry tsara sy izao fiandrasana ny fiangonana amin'ny alalan'ny fananana ny filohan'ny synodam-paritany izao. Filazantsara masina araka ny jaona toko 10 ny andininy voalohany ka hatramin'ny 10. Jaona toko 10 andininy voalohany ka hatramin'ny 10. Iara-mitsangana isika hamaky izany fanajana amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa fa izay tsy miditra amin'ny vavahady ho amin'ny valan'ondry fa mananika ny fefy dia mpangalatra sy jiolahy. Fa izay miditra amin'ny vavahady no mpiandry ondry, ary izy no vohan'ny mpiandry vavahady, ary ny ondry mihay ny feo, ary izay ondriny tokoa dia mitsoina ny anarany avy ka entiny mivoaka. Ary rehefa mamoaka ireo rehetra ireo izy dia mieno azy, ary ny ondriny manaraka azy, satria mahalala ny feony ireo, ary ny vahiny tsy aray fa andosina, satria tsy fantany ny feony vahiny. Izany fanoharana izany no nolazainy Jesosy taminy, nefa tsy azony izay zavatra nolazainy taminy. Dia hoy Jesosy taminy, lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, izaho vavahadin'ondry, mpangalatra jiolaza rehetra tonga taloha, ka tsy nihaino azy ny ondry. Izaho vavahady, raha izaho no diran'ny ondry, ho vonjena izy ka hita sy voaka sady azo fanina. Ny mpangalatra tsy azo raha tsy angalatra sy hamono ary andrindrana. Izaho avy mba hananany fiainana sady hananany vediabe. Riray maso no manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ry fiangonana malala ho amin'ireo rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Mandeha dia mandeha ny resaka amin'izao fotoana izao, fa mitomisa tsy mitsahatra ny musulmana eto Madagasikara, ary tsy vitsy izy raiky tahotra ny amin'ny hoe dia hanahoana reny ny ho avy. Manatolazainy amin'izany izao tenin'Andriamanitra anjarantsika eto izao. Raha milaza isika hoe mitomboisa ny musulmana dia mazava tsara fa tsy misy fandraisany ny fivavahana kristianina sy ny fivavahana silama. Tsy misy fandraisany. Dia hoy ny mpandinika anankiray ny resaka amiko, matoky aho président fa tsy voren'ny kristianina marina ny fitariana sy ny fitaomana hataon'ny musulmana hahatonga ny olona anankiray ho silama. Hoy tsara izy
matoky aho fa tsy foreniny kristianina. Izany feo zany. Izao no teny olazay, tsy ahatonga ny kristianina hiany amin'ny finoana izay ananany izany. Fa jareo tsara ny lazay ny tenin'Andriamanitra eto. Fa izay lazay ny tenin'Andriamanitra koa dia tsy miresaka ny finoana hafa ihany, fa miresaka indrindra koa na dia ny samy finoana kristianina aza, ka ampiariariana ny feo marina, ny teny marina, tena tsy maintsy tenoina, sy ny feo diso, ny famanina sandoka, izay tsy tokony hanongilana tsofina mihitsy na dia kely aza. Eto Jesosy tenany na amin'ny alalan'ny fanoarana iresahana ny vavahadin'ondry sy ny amin'ny mpiandry izay tontolo tena nanavana ny jiosy, mety vahiny amin'ny malagasy maro, fa tsy mahavahiny ireo mpiandry sasany, indrindra ireo avy amin'ny tapany atsimon'ny nosy. Fa tsy ny fanoarana ihany, fa ny fanambarantena mihitsy izay ilazany Jesosy, ka isiany fampitahana vokatr'izany fanoarana izany eto hoe izy Jesosy dia tena mpiandry tsara, fa etsekilany misy jiolahy, misy fikarama. Fa amin'izay lazana izany jiolahy sy fikarama izany no iresahany Jesosy mazava tsara indrindra ny amin'ireo fivavahana tsy kristianina, sy misy ataony afa-tsy izay te handrava ny finoana kristianina. Maro be izy ireo. Sy ny fikarama izay toa fivavahana kristianina, kanjo filambonata, fieverana ny tenany, fa tsy misy fieverana ny ondry, ny fiangonana, araka izao fanazavana omeny Jesosy eto izao. Vakiany Jesosy vamitsilana ny fisian'ny jiolahy zay tena mikery famonoana, fanravana ny fiangonana kristianina, ary ny kristianina tsirairay ao aminy. Maro be izany ankehitriny, sy anjarako ny hitanisa eto ireo fivavahana tsy kristianina samihafa. Hainareo zany. Fa eo samby na nentim-paharazana na samby moderna, samby fahavalo te hanimba ny finoana kristianina sy ny fiainan'ny kristianina tsirairay. Izany no anaovan'i Jesosy fampitandremana lehibe eto. Izao zany fampitandremana zany: aza mihaino feo hafa, aza manaraka feo hafa, aza manisy vidiny ireo
teny samihafa ivelan'ny tenin'Andriamanitra. Nao boky masina inona lazaina aminao, nao fampianarana toy inona lazaina aminao, aza manisy vidiny ankoatra izay lazainy tenin'Andriamanitra. Fa izao koa, na dia izay mivibona baiboly azy, na dia izay mamaky tenin'Andriamanitra aza, heno tsara famakiana ny tenin'Andriamanitra ho enti mamitaka mahasarika vavy, sa famakiana ny tenin'Andriamanitra ho entina manorona finoana ka ananana fiainana. Vao tsy ela dia misy ray aman-dreny sy tanora tonga tao amin'ny birao tao isorana. Resy lahatra marina fa te hianatra teolojia, hahalala ny halala sy ahavy ny tenin'Andriamanitra, ny sakany sy ny lavany amin'izany. Ka nanolo amiko hoe mba te hianatra ery amin'ny sekoly ry aho, dia eo aho namaly azy. Raha te handrava ny finoana izay efa ao aminareo, dia azo tao mandeha mianatra amin'io sekoly tondroinareo io. Fa raha hanorina finoana verina, finoana marina, fadio mandeha, fadio. Fa izany no lazainy tenin'Andriamanitra eto, ny feo hafa rehetra ankoatran'ny tenin'Andriamanitra tsy izy. Ny feo hafa rehetra mandika ny tenin'Andriamanitra ara-filozofia, ara-sosiolojia, ara-politika, dia famikiana ny tenin'Andriamanitra tsy azo aminao famonjena, fanarinanao ivelan'ny marina, fa hafa mihitsy ny mihaino ny feon'i Jesosy. Fa izany no zavatra lehibe ambaran'ity perikopa ity anio, fanoroana mazava an' Jesosy sy ny asany, fanoroana mazava ny fiainoana an' Jesosy sy fanarahana ny teniny, ka tsy ampy ny mahalala an' Jesosy, ny mahalala ny asa nataon'i Jesosy. Fa izao ndrindra no toroiny eto, manana anjara amin'ny fiainana izay atolony, manana anjara amin'ny fiainoana ny feony sy manaraka ny sitrapony. Indrindra no marany eto, Jesosy mpiandry tsara, milaza an' Jesosy ho hafa amin'izay rehetra mitolo-batana ho mpiandry izany. Izao no mahafa ity Jesosy mpiandry tsara ity. Andriamanitra tokoa, tonga olombelona tokoa, matao am-pasana marina tokoa, nitsanga no velona marina tokoa, ary izany fitsanganany ho velona marina tokoa izany, izany no anolorany ny fiainana avy ao aminy ho anao. Izany ty mpiandry tsara ty.
izy ary izy reny ihany no loharanony fiainana marina. Tsy misy hafa. Ka na iza milaza ny tenany ho mpaminany, marobe zany ankehitriny. Na iza te hidoky toerana hitovy amin'ny Jesosy, marobe zany ankehitriny. Dia toroiny Jesosy mazava eto, mpangalatra sy jiolahy izy. Toroiny Jesosy mazava eto, mpikarama izy. Fa Jesosy tenany ary izy reny ihany, ilay Andriamanitra velona, ilay olombelona marina tokoa, ilay tena marina ny fahotako, ilay tena marina ny fahotanao, ilay mitsangana ka nandresy ny fahafatesana. Izy reny ihany no mpiandry tsara. Ao aminy reny ihany no ahazoana fiainana. Ary noho izay lazany azy, izaho avy mba hanana ny fiainana sady hananany be dia be. Izany no Jesosy, mpanolotra fiainana be dia be. Izany no Jesosy. Fa amin'izany manambarany mazava tsara koa ny asany. Tsy ilazany maha-izy azy ihany, fa ilazany mazava tsara koa ny asany. Fa izay rehetra tsy avy amin'ny Jesosy dia miteny famonoana, miteny fitsetsefana, miteny fampahoriana, mitondra fampantsana ho an'izay mifandray aminy na iza na izy. Fa eto kosa dia toroiny mazava tsara, ny asan'i Jesosy dia mitondra manolotra fahavelomana, mitondra manolotra fiainana. Izany no vokatry ny fitsanganany tamin'ny maty. Tsy fiainana ho azy, fa fiainana ho anao. Izany no antony nitsangana velona mba manana anjara amin'izany fiainana izany ianao. Tolorana anjara amin'izany fiainana izany ianao. Arak'izany, Jesosy tsy modely fiainana ho an'izay fiainana tsaratsara fotsiny. Jesosy tsy modely fiainana ho an'izay fiainana mendrika ihany. Fa ino tondroina mazava? Jesosy amin'ny asa taony, amin'ny fitsanganany tamin'ny maty, dia manolotra manome fiainana ho anao. Jesosy amin'izay mitsangana no velona dia mizara fiainana ho anao. Ary zao milazany azy, fiainana be dia be. Io ny fanomezana omeny Jesosy anao izy. Fa tsy fanambarana an'i Jesosy tenany, tsy fanambarana ny asan'i Jesosy ihany ho isika, fa milaza indrindra ny vokatry zany eo amin'ny fiainantsika. Dia hoy izy amin'ny andininy faharoa tapany biby, ary ny ondry mihaino ny feony. Zay ondriny tokoa dia antsoiny amin'ny anarany ka entiny mivoaka, hoy ny andininy fahatelo. Fa izao indrindra lazay, ny ondriko
mahalala ny feoko, ny fiatraikany maizy azan'i Jesosy sy ny asa ataon'i Jesosy amin'izay mino azy dia fananana fiainana be lehibe. Ka izany dia miseho sy miariary amin'ny hoe mihaino tsara ny tenin'Andriamanitra, manaraka tsara ny sitrapon'Andriamanitra. Fa izany dia miseho sy miariary amin'ny hoe tsy mihaino ny feon'ny mpangalatra, tsy mihaino ny feon'ny jiolahy, hoy ny andininy fahavalo, fa tsy mihaino azy ny ondry. Ny maizy azan'i Jesosy sy ny asa nataon'i Jesosy anananao fiainana dia izao: anenesanao mazava ny tenin'Andriamanitra marina, hanekenao mazava ny sitrapon'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao. Nisy olona nifampidinika aminy omaly maray dia manoro hevitra azy aho: zao no tokony ataonao, ty ny lalana tokony alenao. Dia hoy izy mamaly aho: efa nandinika lalana teona trehy Jesosy aho ary mivava ka irino ale. Azonareo hoe tiako lazay ampiasainy ny anaran'i Jesosy hialofany handehanany amin'izay tiany alehany. Ampiasainy ny anaran'i Jesosy hialofany amin'izay tiany atao. Fa izany amin'ny maha-irak'Andriamanitra azy, amin'ny mahasotenan'i Jesosy azy, dia nanoro lalana azy: ity no lalana alehanao, izao no ataonao. Izao no fiainan'ny kristianina, na mihaino an'i Jesosy sy manaraka ny sitrapony, na manda ny tenin'Andriamanitra ka manao ny sitrapon'ny tenany, na manda ny tenin'Andriamanitra marina ka mamoamoaka ny tenin'Andriamanitra hahazahoany manao ny sitrapony izy tenany. Tsia, tsy izany no fiainana kristianina marina. Fa Jesosy milaza aminao hoe zaho avy mba hananany fiainana sady hananany be lehibe, dia ianao manre tsara ny tenin'Andriamanitra sy manaraka ny sitrapon'Andriamanitra marina, ka tsy mamoaka ny tenin'Andriamanitra hifanaraka amin'ny sitraponao, fa manaiky ny sitrapon'Andriamanitra marina ho anao. Ry fiangonana malala, hevero ny ahasarobidy ny fitiavan'Andriamanitra anao, fa tsy fombafomba, fa tena izay hampiariarian'Andriamanitra ny fitiavany anao ao amin'ny Jesosy no anomezany ireto mpanompon'Andriamanitra ireto hanolorana amin'ny fomba ofisialy ny filohan'ny sodaparitany vaovao, ny saorana ny filohan'ny sodaparitany teo aloha. Asan'i Jesosy ny zany liavany, mitendry izay hahasoanao ane zany liavany, ary hanolorana aminao ny tenin'Andriamanitra marina ane zany liavany. Izany no mahafiangonana ny fiangonana, omena Andriamanitra ny teniny amin'ny alalana ireto mpanompony ireto. Fa izao koa mitodika aminareo pastora rehetra aho, izay tenireny Jesosy marina, dia izay azahoana manolotra marina, ny tenin'Andriamanitra marina sy ny tampana marina ny sakramenta,
Izao antony fanolorana filohan'ny solonam-paharatany izao. Izany izao anafaka faraka anareo pastora rehetra izao mba hanaovana tsara ny fanolorana marina ny tenan'Andriamanitra, ny fanolorana marina ny sakramenta, ary miary atiany famarinana izany eo amin'ny fiainanareo isan'andro mba tsy hisy fitarivato vilabava ka ny toronin'olo ny hafa, ny atao-tana ny hafa, fa ny fahavelomanareo ao amin'ny Jesosy no hamelomana ny fiangonana ao amin'ny Jesosy. Fa izao mambara ny tenan'Andriamanitra, izao avy mba hanana ny fiainana ary hananany be dia be. Ry fiangonana malaza tsy hiditra amin'ny fandrika mampitaka amin'ny famakiana diso ny tenin'Andriamanitra isika, fa ilaza amin'ny fomba tsotra sady fohy koa hoe raha izany tenin'Andriamanitra izany no hatonina fianohina sankatoavy, avy aizary ny fahantrana, avy amin'izary izao faoriana mahatsiravina iaina ny vahoaka malagasy ankehitriny izao. Sanatria aza manao dikateny politika handiso izay lazay ny tenin'Andriamanitra. Fa izao kosa amin'izay andraisanao ny fahamarinan'Andriamanitra amin'izao tenin'Andriamanitra marina izao, miotrika ao am-ponao ihany ve izany, sa mivelatra ao amin'ny fiainan'ny ankonana, sa mivelatra eto anivo ny fiainan'ny fiangonana, sa mivelatra eto anivo ny fiainan'ny pirenena. Io fampieritrretana lalina, io odinina fatratra. Mazava ny lazay tenin'Andriamanitra, hoy Jesosy, zao avy mba hananany fiainana sady hananany be dia be. Ka na ny fahariana nataon'Andriamanitra, na ny famonjena nentin'i Jesosy, na ny fanomasinana ataony fanamasina ao amin'ny fiangonana, tsy misy manome vary ny fahantrana na kely varavety azy, tsy misy. Dinio tsara ny ray mandeha ny tenin'Andriamanitra, dinio tsara ny ray mandeha ny artikiolan'ny finoana amin'ny fanekempinoana ny famoronana, amin'ny fanekempinoana ny fanavotana, amin'ny fanekempinoana ny fanamasina. Aiza ao no milaza ny fiainana sy fampiainana ny fahantrana, avy aiza ity fahantrana lalipaka ity? Iza ny tompon'andraikitra amin'ny fahantrana lalipaka ity? Aza miditra any amin'ny dikateny politika handisoanao ny tenin'Andriamanitra. Fa izao ahoana no ahafahanao miaina ny fahamarinan'Andriamanitra nomenanao ao amin'ny Jesosy? Ahoana no ahafahanao mampiaina ny fahamarinan'Andriamanitra amin'ny fiarahamonina misy antsika, ao an-tokantrano, eto am-piangonana, eny eto anivo ny firenena? Hoy Jesosy, izao avy mba hananany fiainana sady hananany be dia be. Tsy fampanantenana politika tahaka izay misy sy miseho amin'izao mialohan'ny fifidianana izao zany, fa Jesosy miditra ao amin'ny fiainana manokana, Jesosy miasa ao amin'ny fiainana manokana, Jesosy manolotra famelan-keloka ao anao, Jesosy manolotra fiainana ao anao. Hevery ny asa vidy ny tiavan'Andriamanitra anao amin'ny alalan'izany tenin'Andriamanitra izany, amin'ny alalan'ity sakramenta masina
handorana sakafo anao eto amin'ny antara-masina ety anio zao. Dia velona ny fitiavan'Andriamanitra anao amin'ny amezany ireto pastora marobe reto sy anorany ny filohan'ny sondaparitany hiahy ny fiainany ny fiangonana. Hiahy ny fiaina mahoaka. Tianao Jesosy. Hoy izy indray, ino zaho avy mba hananany fiaina sady hananany be dia be. Zany no alehibe ny fitiavan'i Jesosy ianao. Raiso ny ten'Andriamanitra marina, terizo anao ny ten'Andriamanitra marina, mareta amin'ny finoana marina, aza miaina feo hafa, aza mivily ary aza manaradia izay misy fahafatesana toy fa ao Jesosy efa mitsangana be. Voninahitra n'Andriamanitra izanaka ny fanamasina izay azo tamin'ny no mandrakizay. Amen. Mitsangana ka raiso fitaina. Ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo, fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana amin'ny fanahy masina ho aminareo rehetra hatramin'izao mandrakizay. Amen.